Tonga sy daholo zanagasikara mbola avy ianareo hampitsika lamaody molamola kely indray. Tsy maninona fa zao indray lamaody androany. Ho an'ny marary fo ny lehilahy malagasy fa tsy mety manome lavaka ny vehivavy satria tsy inona manome lamosina mba hitany ry alina. Izay foana ny azon'ny lehilahy rehefa amin'ny alina, amin'izay lamosina be ny azy fa tsy mba hoe nono dia marary fo be ny lehilahy malagasy. Ny vehivavy maneke ny vadinareo, ny lehilahy enoy ny vadinareo. Mba manaja an'izay, resak'izay ve isika manambady. Alaina ohatra ho an'ny lehilahy manambady, mba nitovy ny fitantanany lehilahy sy ny toetra ny lehilahy taminareo mbola tanora ve ny fitiavany lehilahy sy ny toetra ny lehilahy taminareo nanambady. Lasa ratsy loha lehilahy rehefa nanambady, manambany, manaratsy, manapepo, manozona ary indrindra indrindra manao vava ratsy. Sady mamolafa, tsy manome vola, manopo, ambon'izay koa mampirafy. Izay no ataony lehilahy. Taminareo mbola misipa selibatera tsy nanao an'izay lehilahy fa hoentin'ny lehilahy manalaza mivady. Noho izany, ataovy mitovy ny fitiavany lehilahy taminareo mbola mpisipa ny fitiavany lehilahy ny madama. Raha tiany lehilahy hisokatra ilafe isan'andro. Ho an'ny lehilahy ty resako ty manaraka. Raha ohatra ka tsy miasa lehilahy, tsy miasa ianareo an-trano, manasa lamba madama, lehilahy tsisy atao fa mipetrapetraka ao an-trano. Sady manasa lamba madama, manasa vilia, mijery laoka, mijery vary, manolo tain-jaza, ny ankizy koa maditra ao an-trano. Lehilahy mipetraka fotsiny. Tsy izay no ataony lehilahy. Tsangany lehilahy, aleha-matsaka, manasa vilia, na mikopakafo, na milalao ankizy. Mandritra izay lehilahy, manorika kely madama. Piso masotondry, anampy kely andry fotsiny za dia mba makamaka kely paty. Izay no ataony lehilahy. Raha manana izay toetra izay lehilahy dia ho hitan'ny lehilahy fa hanomboka hafinaritra ny tokantranonareo. Tokantranonareo roa io fa tsy tokantranon'ny madama irery na tokantranon'ny lehilahy. Lehilahy milaza hoe izay anie debat an-tanàna, izay nge mpanjaka e, azafady. Matoa lehilahy nakavady dia tsy mahavita tena. Ndana mipetra-drera ahitantsika anazy hoe mahavita tena ve lasa tsy. Fifanampiana amin'ny fiainana. Miteny bandy akama sy lehidi koa le sary-mba ohatry ny alika ina inesany lasana an'izany. Miala ny tokantranon'ny lehilahy ilay bandy akama. Sao dia mba tara ny vadin'ny lehilahy koa ilay bandy akama dia mba manozona izy dia na koa indraindray hoe maditra ny vadiny dia tiany mba haditra hijaly am-panambadiana ohatra anazy koa lehilahy. Teo zoniny. Tokantranon'ny lehilahy ataovy ambony ny zavatra rehetra rehetra. Raha te hirevy araka amin'ny bandy akama mirevy fahazalanina ny fiainana. Manana vady lehilahy atao namana, vady atao namana raha tiany lehilahy hoe hiadana kokoa ny fiainan'ny lehilahy. Ho an'ny vehivavy, tadio tsara fa ny toe-tsain'ny lehilahy rehefa hanambady dia lavaka mahafinaritra ny saina. Tsy hoe mbola mandrevaka man'olona tsy voaniny ity. Manambava indria, natao hitenenana tompoko ny vava. Raha misy zavatra tsy tiandry, mitsotra ny marina amin-dramosendry. Izay ilay lazaiko teo hoe raha ohatra ka tsy nety ilay ohatra izao indry hoe manadio trano na manasa lamba na sahirandry miresaka amin-dramosendry, miresaka andao lesy mba ampiana, andao mba ampio kely akoloha. Efa nampy kely tsika teo rehefa tsika miaraka makany fa tena reraka be zaho. Miresaka mpatsorona ny mpilaminana rehefa fiainanao tokantrano ny atao. Any amin'ny resaka ady saritaka mifampitaingina ary any, any ianareo roa vao manao fiteny mandangolangitra. Ataovy tsara lesy, ataovy mamy lesy, tiako be izany. Fa raha fiainana atao tokantrano, miresaka mpilaminana, hazavaina ny tsara sy ny ratsy. Izay no ataondry. Izy lehilahy izy dia tsy mety anao, tsisy an'izany. Io arakaraka ny tsy tenenandrio vao maika hanambaniny lehilahy andry, ampijaliana indray dia eo koa indrio ny raisiny. Amin'ny ankapobeny koa mila matato saoka. Inona na pingapinga andry andeha hanambady nefa tsy matato saoka. Mila matato saoka izany. Raha ohatra indrika mbola tsy vonona hanome lavaka, andana mijanona manao selibatera ny dada sy nefa tsy ny lehilahy adala indry koa hoe hanambady indry nefa avy eo indray tsy manome lavaka. Ilay lazaiko teo, raha ohatra indrika niteraka, eny azavaina inona avy ny fiainan'ny vehivavy ao aorian'ny fiterahana, azavaindry amin'ny ramose izay satria indry tsy mpaminany. Satria ramose tsy mpaminany, moa tsy vitsy ny lehilahy mahatakatra an'izay. Tonga fotoana indry azavaindry amin'ny lehilahy fiainan'ny vehivavy dia tenendry anazy. Raha misy zavatra tiandry tonga dia tsorina amin'ny lehilahy dia amin'izay izy tonga saina. Raha manana firesahana ohatr'izay indry izay ilay lehilahy vehivavy be mokondoha ohatr'izay no tadiavin'ny lehilahy, fa tsy ilay vehivavy manaraka efa fotsiny eny lesy vao maika indray ampijaliana eo. Izay tsy tadiatsaritra ho an'ny vehivavy rehetra rehetra.
Raha ohatra fotsiny ka misy tindry resaka position na ohatra hoe maloto koa ramose na masiso izy afaka mifanohitra tsisy mamenatra zany amin'ny mampivady mivady ndry ve rehefa angetotra ve ndry dia andeha any angabone foa hoe mipetraka eto akaiky indrindra ramose andeha any angabone fa mampitay iza koa ny andeha ho any tsisy andeha antsony atao eo akaiky dia rehefa maimby zay ko angamba misy tay manitra zany masiso daholo rehefa tay dia ohatr'izay raha ohatra ka masiso ramose be volo tindra ramose inondry dia nefa ilay izy maimby be ry bonga sy ary amin'ny lavaka ary aoriana ary dikan'izay zany miezaka indry manamboatra sira miaraka fanala vola ianareo alandry volon-dramose alandramose volondry miaraka madio nareo raikitra amin'izay na tsy saritaka zay ny fikolokoloana fitiavana tompoko takalo-patsa vidim-pinanana ozy le fitenena natao hifanampy ny olona anankiroa maiza zany mifanampy dia aza fanjahana mahatokantrano anareo ianareo roa no ezaka mpakatra izy noho izany aza fanjahana zay ve maso